manolotra ny arahaba ho antsika rehetra indray amin'izao alina izao. Raha mahakasika ny fivoaran'ny ilay rivodoza Fredy dia nitombo hery indray izy ary lasa forte tempête tropicale, izany hoe mitondra rivotra 90 kilometatra isan'ora ary arahana tafiotra 300 kilometatra isan'ora. Any amin'ny manodidina 400 kilometatra andrefan'ny Toliara no misy azy amin'izao. Efa akaikin'ny Toliara zany na izany na tsy izany azy, hatreto aloha raraka ny vinavina dia somary frôlina ihany izy, na hoe anafosafo an'ny Toliara eo ny ivony, fa noho ny diany anamorona morontsiraka atsimo andrefana iny izy amin'ity alina ity sy ho amin'ny Rampitso. Ary Rampitso tolakandro kosa dia hitodi-do verina hiakatra ianavaratra indray ary hiazo amin'ny Mozambika. Any amin'ny talata no any zany no analavitra miandalana antsika eto Madagasikara ity rivodoza ity. Mbola hitoetrany aloha ny rotsakorana betsaka any amin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimon'ny Madagasikara iny amin'ity alina ity sy makany amin'ny Rampitso. Etsaka ilan'izay ihany koa ranondrefy voaray, ny antota-kevitra voaray anay avy ety mety eo Madagasikara tamin'ny 7 alina teo dia nahitana rivotra 70 kilometatra isan'ora atao amin'ny tampon-tanànan'ny Toliara ary narahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora. Vokatra izany rehetra izany dia miova toy izao ny filazana loza mba ho fiomanana sy ho fiatrehana izay rivodoza izay. Filazana amin'ny loko mena avy hatrany na filazana loza amin'ny tatao ho an'ny distrika Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ary Betioky. Filazana amin'ny loko mavo kosa na filazana loza manambana ho an'ny distrika Nakazoabo, Sakara, Benenitra ary Ampani. Filazana amin'ny loko maitso na filazana loza fanairana ho an'ny faritra Menabe sy ny distrika ny Beroro. Mila mailo hatrany zareo amin'izao fandalovan'ity Fredy manakaiky kokoa ny morontsiraka faritra atsimo andrefan'ity izao, indrindra ho an'ireo izay mipetraka amin'ny toerana marefo sy moratondraka dia entanina mba hanaraka foana ny toromarika ao meny ny manam-pahefana eny fotony mba hisoroana ny loza mety hisy eo. Raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia saika hitoetrany aloha ny rotsakorana betsaka aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara iny, atorak'izay ihany koa ny any amin'iny tany ny faritry Boeny iny. Etsaka ilan'izay raha ho amin'ny Rampitso dia saika mbola hanorana somary miatoato aloha ho an'ny afo voatany, ny ilany andrefana sy ny fatravaratra andrefana ary ny tapany atsimo Madagasikara dia mbola hiaina ao anatin'ny rotsakorana hatrany. Izay ny vaovao tsy elatra amin'ity alina ity, manome fotoananao afaka fotoana vitsy indray izay ihany koa vonona ifampizara ny vaovao antsika rehetra eto hatrany amin'ity alina ity. Mametraka ny veloma vetivety ary.